Indreto izay Andriamanitra rainay manatona anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra indrindra. Misaotra ny amin'ny fifidiananao anay ho isany anao. Tena sambatra mihitsy izahay manompo Andriamanitra, tena misy velona, tena tianay manokana, tian'izao tontolo izao fa singanao ao anatin'izao tontolo izao izahay tsirairay tianao manokana. Dia mahavariana anay izany. Mankasitraka anao izahay. Misaotra ny amin'izao fotoana ahafahanay miara-mipetraka izao ora ray mahery kely eo izahay mbola hiaraka hipetraka eto tongotra oeto hiaino anao. Tompo forao ty sofonay ty, forao ny fonay mihitsy. Ahitanay zava-mahagaga ao anatin'ny teninao, mety ho teny efa hoainay tsy enjery mihitsy aza angamba no zaraina aminay, fa ny zavatra fantatray misy tsiro vaovao, misy aina, misy vitamina vaovao hatrany ho anay ny teninao. Dia mankasitraka indrindra mifanahinao masina, miasa aty anatinay rehetra, manokatra ny mason'ny sainay izao. Misaotra Tompo dia mitenena aminay fa vonona iaino anao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovanay ny vavaka. Amen. Tonga soa amin'ny volana Oktobra, lalina be amin'ny telo volana androany tsika sy ianao efa manao hoe bonane. Asiodika ny fiainanao asiodika ny fiainanao fa miazakazaka be le izy. Dia le fanasiana dika ny fiainana tsy miezaka eo fotsiny fa ao amin'ny tompontsika. Izay ny lohahevitrintsika hatrany ao anatin'ity taona ity hoe hanitry Kristy ho an'Andriamanitra, isika kristianina samy mitondra ny hanitry Kristy. Ao anatin'ny Korintianina 2:5-5 iny ampatsahivitsika sy ianao foana hoe fa hanitry Kristy ho an'Andriamanitra izahay. Ianao izay tiany Tompo hoanitra mitondra ny fofony Jesosy any amin'izay rehetra misy anao any. Nanomboka tamin'ny tapabolana isika fa ny telo ny androany isika izao no miditra ao anatin'ny bokin'ny Efesianina, mitaratra ny antsoina hoe tena fiainana kristianina tsika. Asitsika an'ilay teny mihitsy hoe tena fiainana kristianina, satria ny ankabeazan'ny olona ndia atao hoe tsy ny ankabeazan'ny olona fa betsaka tsika sianao koa tao anatiny. Na tena misaotra ny tovavy kely ny zarany fijoroana vavolombelona teo fa zay mihitsy moa ilay tantarantsika, samy manana ny azy dia ny azy sahany tsara ny tantara azy fa ohatrohatr'izay daholo ihany tsika, samy mandray tenin'Andriamanitra eo dia nefa ohatran'ny tsy hita hoe ahoana tsara ary ny akavisa akavanana an'ilay izy fa fanamasin'Andriamanitra ihany manazavatsika azy tsara. Dia tsara tarehibe ny bokin'ny Efesianina ianarantsika an'izay. Ao anatin'ny bokin'ny Efesianina mampatsiahy kely tsika ny amin'ny patsahivoko anao foana zao ty, satria rehefa fitinina ho aty bokin'ny Efesianina ity dia zavatra anankitelo ny teny izay mandeha ao anatiny. Ny teny hoe mipetraka ny toko voalohany hatramin'ny toko fahatelo dia manambara ny amin'ny toerana misy atsika rehefa ao amin'ny Jesosy tsika. Toerana misy anao rehefa ao amin'ny Jesosy dia tahaka an'ireny hoe miditra ao anaty taxi be reny ianao hiata aminao. Dia rehefa miditra ao anaty taxi be ianao miloloha an'ilay entana sady mibaby zaza, dia tsy hoe miditra ianao manomboka ny ampita tafika hatrany anosy. Asa moa izany raha azonao an-tsaina fa lavidavitra ihany zany, any amin'ny 20 kilometatra hatrany zany lavirana izany. Dia raha ao ianao no tsy mitsahatra mitsangana ianao sady mbola milolo entana dia aza tsiny mihitsy raha ohatra ka himeme anao ny olona. Fa maro be mihitsy ny mpino izay mampime ny anjely angamba. Eny ny anjely mety tsy mime fa gaga fotsiny izy hoe fa inona ary ny tena ataony reto ato anatin'ny taxi be an' Jesosy efa hoe tafiditra ao amin'ny Jesosy ianao fa nefa ny entana rehetra mbola hoentinao tsy tafapetraka tsara ianao. Toko voalohany hatramin'ny toko fahatelo dia mampatsiahy antsika hoe aiza ny toerana misy atsika ary andao hipetraka akafy an'izay zavatra tsy ho ataon'ny Jesosy ho anao fa efa nataony ho anao, izay zavatra vitan'i Jesosy ho anao. Zavatra manaraka ao amin'ny toko fahaefatra hatrary amin'ny toko fahaenina hatramin'ny toko fahaenina andininy fahasivy dia manambara ny amin'ny hoe mandeha mipetraka ny fiainana kristianina dia mipetraka tsara ao amin'ny Jesosy aloha izay ianao vao mandeha
rehefa mahazo aina tsara ianao zay vao mandeha ka mandeha amin'ny herin'i Kristy sy any amin'ny lalana soritany fa tsy hoe amin'izay tianao hiaviana fotsiny. Ary ny zavatra farany mamaritra teny matoa-teny mamaritra n'ity bokin'ny Efesianina ity dia ny hoe mifatra na mijoro, toko 9:1-10 hatramin'ny 9 farany mijoro manohitra ny fahavalo. Raha ataoko sarisary hoa izy dia ohatran'io sary kely io, petraka tsara mandeha mijoro, io ny sary ny fiainanao. Raha ohatra ka tsy misy an'ireo tahaka ny hoe cycle misy zavatra, raha ohatra ianao mandeha foana dia mazava be ianao fa ho reraka ihany ianao. Raha ohatra ianao ny fototra ao anatin'ilay izy dia ilay voalohany mihitsy mipetraka tsara aloha, mipetraka tsara ao amin'ny tompo makafy zay ilay izy. Amin'ity an'ity ny loha hevitra antsika sy ianao dia izao: avy any anaty lavaka lalina any mankany amin'ny fanjakana be voninahitra. Tiako hisarihana ny sainao fa zay ny tantaram-piainantsika sy ianao zay. Avy any anaty lavaka lalina mankany amin'ny fanjakana be voninahitra. Ny toerana misy ny olona eto ambonin'ny tany any anaty lavaka lalina, ny fanontaniana mipetraka fotsiny dia hoe sao dia mbola any ianao. Ary mankany amin'ny fanjakana be voninahitra, zay ny tian'Andriamanitra hiaviana. Ary ny fanontaniana mipetraka androany dia hoe efa any ve ianao. Fa ilay izy tsy miandry an'ilay rehefa maty fa amin'izao iainantsika ankehitriny izao dia efa santarintsika DNA ity izay zavatra izay. Dia zay ilay hoe vavolombelon'i Jesosy tsika, vavolombelon'ny zavatra nataony atsika. Sokafo amin'ny Baibolinao ary ao amin'ny Efesianina toko 2 misy atsika sy ianao an'io. Efesianina toko 2 1 hatramin'ny 10 isika no andeha. Efesianina toko 2 1 hatramin'ny 10. Avy any anaty lavaka lalina mankany amin'ny fanjakana be voninahitra. Rehefa mijery an'io Efesianina toko 2 io misy an'ity tenin'Andriamanitra amin'ny Salamy 7:10 ity tena mamitina tsara ny zavatra voalaza ao anatin'io Efesianina toko 2 1 hatramin'ny 10. Salamy 7:10 ny 7 sy ny 9 raha ohatra moa ianao mahita dia tsy maninona nge andao hiarahantsika sy ianao mamaky inona moa no ataon'Andriamanitra, inona no nataon'Andriamanitra tamin'ny olona izay ianao ao anatin'izany. Manisa telo dia vakitsika isa 2 manangana ny malahelo hiala amin'ny vovoka izy ary manandratra ny mahantra ho afaka amin'ny zezika mba hametraka azy ho namany mpanapaka ny olony. Zany ny zavatra efa faminaniana nataon'Andriamanitra tany amin'ny bokin'ny Salama. Ary tanteraka soa aman-tsara rehefa tonga Jesosy Kristy dia ambara ato amin'ity toko 2 ity dia tsika sy ianao zao miaino azy efa zavatra vita ilay izy. Aty amin'ity Salama ity izy mbola faminaniana mihitsy amin'ilay zavatra ho hiseho amin'ny fiainantsika, fa sambatra loatra tsika aty amin'ny testamenta vaovao fa hiainantsika izany. Manangana ny malahelo hiala amin'ny vovoka izy ary manandratra ny mahantra ho afaka amin'ny zezika mba hametraka azy ho namany mpanapaka ny olony. Ndao ary hiditra antsika amin'ny 1 hatramin'ny 7 aloha ny jerentsika 1 hatramin'ny 7 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Efesianina toko 2 ary ianareo dia efa novelominy folom-bola maty ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo izay nalehanareo fahiny araka ny fomba n'izao tontolo izao, araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Teo amin'ireo no nitondranantsika rehetra tena koa fahiny. Teo amin'ireo no nitondrantsika rehetra tena koa fahiny tamin'ny filan'ny nofontsika ka nanaovantsika ny daniny nofo sy ny saina ary araka ny toetsika dia zanaky ny fahatezerana toy ny sasany koa isika. Ny zavatra jerentsika sy ianao voalohany, mijery zany tsika hoe misy toerana anankiroa eto ambonin'ny tany
toerana avy anaty lavaka be ozy tsika dia toerana be voninahitra. Aiza ho aiza amin'ireo ianao. Ny fahalalantsika tsara ny toerana iaingantsika no ahafahantsika tsara mankafy an'ilay toerana nametrahany tompo antsika. Raha tsy fantatrao tsara hoe tahaka ny ahoana tsara moa za teo, dia lasa tsy azonao tsara ny tena tsiron'ilay fahasoavana ho resantsika rehefa avy eo. Hiresaka fahasoavana betsaka tsika avy eo, fa tsy azonao ny dikan'ilay fahasoavana raha tsy fantatrao aloha hoe fa ahoana ianao ity taloha. Samy manana ny tantarany daholo zao tsika. Nisy fijoroana vavolombelona teo nandeha, ny tantara izy hoe ohatr'izao sy ohatr'izao a. Tsy haiko zao ny filinanao teo am-pitoerana teo fa ianao mety hiteny hoe za tsy nanao ohatr'izany, za tsy ohatr'izany a. Indraindray rehefa mijery ny fiainantsika dia mifampitaha-kely. Za aloha tsy dia tena hoe ratsy be, za ratsy ihany fa tsy tena hoe ratsy be. Za zao adrenienako a, za mbola tsy hoe namaky trano. Efa nisy olona namaky trano ve tato? Mety mbola tsy namaky trano mihitsy ianao. Mbola tsy nanao an'ireny hoe nanao sito mahery. Mbola tsy nanao sito mahery ianao tamin'ny fiainana hoe tonga dia hitanao le telefaonina an'ilay olona dia zotominao. Mety mbola tsy nanao an'izany ianao. Dia rehefa mahita olona manao an'izany ianao a, dia mieritreritra ianao hoe za tsaratsara kokoa noho iny. Fa androany tsika sy ianao te haka tsara ny fijerin'Andriamanitra. Taiza tsara aloha no misy atsika. Eo amin'ny mason'Andriamanitra ohatry ny ahoantsika sy ianao. Ny toerana misy marina ny olona tsy any Kristy. Rehefa mbola tsy any Kristy ny olona, na mpivavaka io, fa satria misy mpivavaka tsy any Kristy, na olona tena mpivaroteny io, na olona mpisamy io, izay tianao, fa mitovy daholo eo amin'ny mason'Andriamanitra. Ohatry ny ahoana ny olona rehefa tsy any Kristy dia ahoana ny fahitan'Andriamanitra azy. Raha mijery an'io tsika dia tenen'ilay tenin'Andriamanitra hoe maty. Ny ahitan'Andriamanitra azy dia mbola dia maty. Samy efa nahita olona maty daholo aloha tsika tamin'ny fiainana. Rehefa maty ny olona dia tsy misy hery na inona na inona. Tsy afaka teneninao le olona maty hoe mba miresao aminahy fa za nge mbola te hiresaka aminao hoe tsy mety tsony. Raha vao mbola velona le olona zao dia aza hitenenina zavatra masika fa zao izy tenenina zavatra tsara. Tsika malagasy mantsy raha hiresaka amin'ny maty enjana be mihitsy fa aza miresaka amin'ny maty fa tsy mahenona inona na inona tsony izy. Midikan'le hoe maty tsy misy hery na inona na inona izy misy karazany anankitelo ny fahafatesana. Le maty hitantsika iny maty ara-batana iny, tsy hoe tapitra ny fiainany fa dikany hoe maty tafasaraka, misy séparation, misy fisarahanao. Maty le olona satria niala tamin'ny ainy, niala tamin'le vatany, fa tsy hoe tapitra ny fiainany fa miala tamin'ny fotsiny ny ainy dia tsy afaka mifandray aminao tsony izy, fa niala tamin'ny ainy. Zay le maty ara-batana izy. Tsika sy ianao zao mahita mihitsy hoe ianao mbola tsy maty dia za koa mbola tsy maty. Fa tsy izay ihany ange le karazana fahafatesana, misy karazany anankitelo ny dikany hoe maty tafasaraka. Ny karazany anankiray faharoa dia hoe maty ara-panahy. Maty ara-panahy ny dikany tafasaraka amin'Andriamanitra le olona na dia velona aza. Ary io le fahitan'Andriamanitra teneniny eto amin'ity teny ity hoe ianareo dia efa novelominy, fony mbola maty ny fahadisoanareo sy ny elokare sy ny fahotanareo. Mila azonao sary tsara an-tsaina hoe maty ange ny olona rehefa tsisy an'i Kristy Indraindray tsika ohatra ny tsy tonga saina tsara tsika dia miteny amin'le olona ohatra hoe misotro toaka foana le olona, mifoka sigara be le olona, mbola tsy mahafantatra an' Jesosy izy, mbola tsy ao amin'ny Kristy izy, dia ho tenentsika hoe aza mifoka ny intsony ianao, dia ianao aza manao an'izany toetra izany. Dia avy eo ianao gaga hoe enoy izany raha azon-damosina va firy taona ve rangahy zay tia niteneniko foana. Tenenina anao tsara fa tsy maheno ninina iny, tsy maheno na inona na inona ny olona maty. Rehefa maty ny fanahiny tsy maheno na inona na inona izy, aza gaga ianao amin'izay. Zay le asan'Andriamanitra ihany ny famelomana ny olona rehefa avy eo ho resantsika izay. Fa
raha ohatra ka tsy velona iny olona iny raha tsy tafaray tafaverina tamin'Andriamanitra hoe tafaray tamin'Andriamanitra indray izy dia hiatra aminy any amin'ny bokin'ny apokalipsy ilay fahafatesana faharoa. Fahafatesana misy karazany telo izany: fahafatesana ara-batana, ny ara-panahy. Ary raha mitohy ilay olona maty ara-panahy iny mandra-pahafaty ny ara-batana dia maty tanteraka izy zany. Le maty tanteraka tsy hoe maty dia tsy nisy fa maty tafasaraka mandrakizay amin'Andriamanitra. Tsisy hevitra intsony fa tafasaraka mandrakizay. Fantaritsika tsara zany, efa fantatrao, fa antitra anteritsika tsara hoe ny olona rehefa tsy mbola ao amin'ny Kristy dia tsy misy hery na inona na inona ahafahany manao zavatra tsara akory. Tsy misy hery tsy misy fahavelomana ny anatiny. Tsy misy hoe afaka réanimena izy. Hainao zany teny hoe réanimation, famelomanaina. Tsy misy réanimation atao aminy, fa mbola ilaina aminy aloha dia omena an'ilay fiainana mihitsy izy. Fahavelomana ny ilaina. Dia nataon'Andriamanitra antsika mbola ho jerentsika izay avy eo nefa izay fahavelomana izay. Ny toerana misy marina ny olona tsy any Kristy dia ambaran'ilay teny teo hoe olona maty ny fahadisoany sy ny fahotana. Ao amin'ny Romanina 5:12 dia miteny ny tenin'Andriamanitra hoe koa izany dia tahaka ny idiran'ny ota avy tamin'ny olona iray ho amin'izao tontolo izao, ary ny ota no nidira ny fahafatesana ka nahatratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra. Ny Korintiana 1:5-5:15 manambara amintsika hoe ny ota no fanindrona ny fahafatesana. Ny ota no fanindrona ny fahafatesana. Ny fahafatesana nahatonga an'ilay izy tamin'ny fiainantsika dia ny fahotana napiditra ny fahafatesana tamin'ny olombelona. Ary rehefa manota isika araka ny Jakoba 1:5-12 izao no teny hoe ary ny filana rehefa torotoronina dia miteraka ota, ary ny ota rehefa tanteraka dia miteraka fahafatesana. Milazontsika tsara zany hoe ny toerana misy ny olona anankiray rehefa mbola tsy any Kristy izy dia ao anatin'ny fahotana izy, milomano ao anatin'izay izy izay iny no miteraka fahafatesana, dia izy nefa ao anatin'ny fahafatesana dia malota foana ao anatin'izay tandrimo fiodikodonana tahaka an'izay izy matin'ny fahadisoany sy ny fahotana. Ny toerana misy marina ny olona tsy misy any Kristy koa ao amin'ny fiainany dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe eo amin'ilay 5:2 nalehanareo fahino izy araka ny fomba n'izao tontolo izao. Mandeha araka ny fomba n'izao tontolo izao ilay olona. Tiako hitanao zany hoe normal daholo zany. Rehefa tsy any Kristy ny olona dia zany ny normal. Zany ilay zavatra toerana misy anazy. Aza gagagaga zany rehefa mahita olona manao ohatr'izay satria tsy mbola any Kristy izy. Ny tanjontsika ao anatin'io dia ahita ny toerana hoe fa inona ny nataon'Andriamanitra. Ahitantsika mihitsy hoe misy lavaka be ny idinan'ilay olona, ary na inona ataony dia aza teneninao izy hoe mivavaha, aza teneninao fotsiny izy hoe miova, fa tsy havita mihitsy izy satria efa misy zavatra tonga dia mitaritarika fotsiny amin'izao ao amin'ny fiainany ao dia ao izy. Mandeha araka ny fomba n'izao tontolo izao ilay olona. Ny zavatra rehetra amin'izao tontolo izao nefa hoy ilay teny amin'ny Jaona 1:2-5:15 leo amin'izao tontolo izao tsy misy afa-tsy filany filany maso dia rehaka momba an'izao fiainana izao. Zavatra tsy avy amin'Andriamanitra io fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Milomano ao anatin'izay ilay olona rehefa mbola tsy any Jesosy izy. Ary tsika sianao dia izay no nisy atsika teo aloha. Raha efa novain'ny tompo ianao dia tantaram-piainanao taloha. Mampieritreritra anao mihitsy hoe mbola ao anatin'izay ve ianao amin'izao fotoana izao, raha mbola misy milomano ao anatin'izao tontolo izao ianao dia mbola mampisaina antsika zany hoe efa novelomin'ny tompo tsara ve ianao ty sa mbola toizantsika ihany. Mampiseho sary kely ianao hoe ny trondro maty ihany ny manaraka ny fikorinan'ny rano. Matoa ilay olona. Izay ilay any amin'ny Matthieu 5:7 matoa ny olona anankiray Matthieu 5:7 ary amin'ny
tasoloha jereko dia amin'izay teneniko anao tsara. Andiny fahadimy ambin'ny folo maniny, andiny fahenina ambin'ny folo hatrary amin'ny sivy ambin'ny folo ary manambara hoe ny vony ahafantarana ny azo. Matoa ny olona anankiray mbola manaraka be an'izao tontolo izao. Nisy olona niantso zao tamin'ny maraina hoe za manana vady ozy izy mivadiko mpiandry le vadiny dia sahirana be satria lasa voafatotro ny Facebook be le vadiny mety tsy hoe mety fa teneny le vadiny mila mamaky baiboly dia tonga dia ohatran'ny romotra reny le vadiny tenenana raha vao tenenina an'izay. Rehefa mieritreritra an'izay dia mila azonao sary an-tsaina hoe fa ahoana ary ny lasa tahaka an'izay. Na iny izay tena torana ohatran'le trondro ohatr'ity zany, na tena mbola tsy nandray an'i Jesosy mihitsy le olona fa nanaraka fotsiny an'le fomba fivavahana rehetra. Dia mila ny fameloman'Andriamanitra. Tsika sy ianao zany mahita an'izany dia manao diagnostika tsika mijery hoe inona ary ny tena loharanony tsy fetezan'ny fiainako, raha ny fiainanao na ny fiainan'le manodidina. Fa ny trondro maty any no manaraka ny fikorianan'ny rano. Rehefa velona ny trondro dia mandeha contre courant foana izy, mandeha mifanohitra amin'ny rano hatrany izy. Fa ny trondro maty any no mandeha manaraka tahaka an'io. Dia izay le milomano amin'izao tontolo izao le olona. Rehefa mahita olona ao anatin'izay zany tsika ny asantsika ao anatin'izay anova le fomba le zavatra hoentintsika ambavaka mihitsy fa misy fahajambana ny anatin'le olona, misy torana mety torana ara-panahy izy mety mbola tena maty mihitsy izy ara-panahy dia mila jerentsika. Sady jerentsika amin'ny tenantsika ihany koa moa. Ny toerana misy marina ny olona tsy misy an'i Kristy dia ambarany eo amin'ilay andiny faharoa teo hoe arak'izay nalehanareo fahiny araka ny fomba n'izao tontolo izao, araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra. Mandeha araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra. Ny dikany mila azontsika tsaina tsara fa le zao tontolo izao araka ny teny atao amin'ireto tenin'i Jesosy atao amin'ny Jaona toko faharoa ambin'ny folo andiny faha 1 amby 30, Jaona toko faha 4 ambin'ny folo andiny faha 30, Jaona toko faha 4 ambin'ny folo andiny faha 1 ambin'ny folo. Ireo teny rehetrarehetra ireo dia mamaritra hoe fa iza moa no mibaiko eo amin'le hoe zao tontolo izao. Ny andrina n'izao tontolo izao no mibaiko. Andrina n'izao tontolo izao zany Satana zany. Ny dikany mbola eo ambany vahoan'ny Satana le olona, eo ambany vahoan'ny Satana izy dia lasa mandeha arak'izay fotsiny. Zay koa tsika sy ianao mbola tsy nahalala an'i Jesosy mbola tsy nanana le fiainana vaovao amin'ny tompo dia hoentin'ny rivotry ny fanjakana eny amin'ny tontolon'ny fanahy eny. Ohatran'ireny hoe marionnette reny ange ny zavatra eo amin'izao tontolo izao. Hainao moa zany marionnette zany. Marionnette zany ohatran'ny sarin'olona tsanganan'olona eo ambonina senina anankiray dia misy any ambadiky ny senina any misy olona mitazona an'ilay izy amin'ny tady. Dia le olona mitazona an'ilay izy amin'ny tady no miregle azy rehetrarehetra. Zay nge ny zavatra miseho eto amin'izao tontolo izao hoe rehefa tsy mbola any Kristy ny olona dia marionnette ny devoly izy zay fa tsy azony an-tsaina mihitsy. Dia aza taitaitra ianao fa zay le izy dia ary tena zava-dehibe mihitsy le mandroaka ny asan'ny fahavalo fa mamantatra an'izay hoe ay ve marionnette ny devoly mihitsy zany le olona. Manampy azy zany mba tsy ho taitra rehefa misy manafitohana ataon'le olona eo ampita, rehefa misy manafitohana ataony ranony tsy mora tafitohana intsony rehefa malala hoe mbola marionnette ny devoly iny fa lasa afaka miady tsara ny finoana fa tsy disoady intsony amin'izay fa fantatro hoe tsy le olona fa le mpikitika marionnette any ambadika any le fanahy mandeha araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra. Toerana misy ny olona tsy an'i Kristy hitantsika eo amin'ilay andiny manaraka eo koa hoe le teneny eo amin'ny andiny faharoa ihany, mandeha araka ny fanahy miasa anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana.
le teo am'le teo aloha teo Satana zany no baiko an'ity zao tontolo zao ty, mibaiko ataontsika anaty farangososina tsy hoe izy no hoe izy no miteny ny teny farany tsy zay akory, fa mandra-piveriny Jesosy de mbola manana de misy an'izay manjaka eo am'le zao tontolo zao izy. Prince de la planète Terre ozy izy le fitenin'ny teny frantsay azy, fitenin'ny Jesosy anazy de io Satana io manana fanahy be dia be izy, démonie izay fanahy ratsy be dia be zay, izay miasa any amin'ny zanaky ny tsy fanarahana hoy ny filazan'ny tenin'Andriamanitra azy. Zao tsara ny teny amin'ny Korintiana 2:4, 7 sy 4. Fa raha miafina ny filazantsaranay hoy Paoly de miafina amin'izay ho very zany. Izay ataon'ny Satana hoana, ataony miaramila ny Satana ny fanahiny, manao inona? No ajambainy Andriamanitra zao tontolo zao de ny sainy tsy mino, mba tsy hiposahan'ny fahazavan'ny filazantsara ny voninahitry Kristy izay endrik'Andriamanitra. Mila azonao sary an-tsaina tsara le ady any amin'ny tontolon'ny fanahy, tena ady ange, ary tena azoko an-tsaina be mihitsy zao rehefa nijoro vavolombelona le tovavy kely iny, fa azafady fa raisitsika ohatra foana izy, raisiko ohatra matetika satria ohatr'izay mihitsy. Mino fa le mamanao zao tena miady, tena niady andro aman'alina mihitsy angamba tonga anao hoe tena tafaray tsara amin'ny tompo. Ary te hampirisika atsika mihitsy hoe ady ara-panahy io resaka fifandraisana manahirana ao an-trano io resaka le fiainantsika rehetra ady ara-panahy io. Fa inona zavatra miseho ajambainy fahavalo ange, ajambainy le Andriamanitra zao tontolo zao le sain'ny olona tsy mino. Ny lakile ao anatin'izany raha azonao tsara hoe ady ara-panahy, ny lakile tsy any amin'ny fahaizanao mandahatra tsy any amin'ny hoe efa nataoko azao mihitsy le izy, mbola mafy loha be foana, tsy any amin'izay ny lakile, fa any amin'ny fianteherantsika any amin'ny tompo ny lakile, any amin'ny fianteherantsika amin'ny tompo sy fanaovantsika n'izay asainy ataontsika, fa tsy izay eritreretintsika hoe hanovany olona io, fa Andriamanitra no manafaka an'izay fahajambany izay. Toizantsika ihany ny toerana misy ny olona tsy any Kristy, tenenina eo amin'io 5 indray zao tsika. 5 tsika mahita hoe teo amin'ireo no nitondrantsika rehetra tena fahiny tamin'ny filan'ny nofontsika. Ny olona rehefa tsy any Kristy dia azo ataonao mahagaga, fa mbola mandeha amin'ny filan'ny nofo sy izay mety amin'ny sainy, ary sady mampieritreritra antsika tsara, fa misy fotoantsika mety efa any Kristy nefa mbola miverina amin'izany zavatra zany, mandeha amin'ny nofo sy izay mety amin'ny sainy. Any amin'ny Romanina 5:9, 5 sy 7 dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa ny fihevitry ny fanahy kosa dia fiainana sy fiadanana. Satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory zany. Tsy mahay nofontsika, tsy mahay manompo tsy mahay manao sitrapon'Andriamanitra, mety manompo an'Andriamanitra izy fa tsy akasitrahan'Andriamanitra na inona, mandeha amin'ny filan'ny nofo fotsiny sy amin'izay mety amin'ny saina. Dia avy eo mahita hoe tahaka ny hitany inga Solomona rehefa nandinika ny fiainany Solomona dia nanoratra tao amin'ny mpitory-teny hoe hitako fa ny zavatra rehetra izay atao ety ambany masoandro dia indro zava-poana sy misambo-drivotra foana zany rehetrarehetra zany. Misy zavatra tena andresen'ny fahavalo antsika, ikasihan'ny fahavalon'ny fiainantsika mihitsy eo amin'izao tontolo izao. Izy misintona antsika, isintona ny nofontsika, dia lasa ohatrany hoe mangetaeta zavatra be foantsika dia ataontsika ilay izy, ataontsika nefa rehefa ataontsika dia vao maika me mahitsitsika hoe me tsisy ninina zany aty anatintsika, me mahita zava-poana, mahitsitsika hoe ay zava-poana le fiainana. Dia avy eo ianao ohatrany te hamoy fo mihitsy. Zay lay andefasan'ny fahavalo atsika. Hitanao ty sary ty, misy an'le boky kely na efa voadika amin'ny teny malagasy iny boky kely iny, le dia amin'ny mpivahiny. Efa nisy fotoana natao baiboly sy kolontsaina zany tamin'ny andro efa ela be. Tsaronao ve zany tantara zany?
boky kely niantsoina hoe John Bunyan zay le mpanoratra an'ity dia amin'ny mpivahiny ity, Voyage du pèlerin. Ao anatiny ao mampiseho an'ity tantara i kristianina ny anaran'io rangahy io tao anatin'le tantara, fa latsaka ao anatin'ny onaonam-pahotana izy. Asa ianao raha mahay an'izany hoe onaona zany mare, onaona mandrevo be zany, ohatrany rano izy nitazanina fa rehefa miditra ao ianao dia fotaka ilay izy, ary raha ianao miditra ao mbola sady miaraka amina entana mavesatra ohatran'io rangahy io, mibaby zavatra be izy latsaka ao anaty onaona, na tianao na tsy tianao arakaraky ny etsiketsehanao no mampiletika anao ao anatin'io. Tsy possible mihitsy, tsy possible ho afaka ao mihitsy ianao raha tsy misy misintona, tsy afaka ao mihitsy. Zay le nisy atsika sy ianao zay le nisy atsika sy ianao voalohany. Na mety mieritreritritsika hoe ainy ianao mety onaona kely hatrao amin'ny tongotra fotsiny, fa ny sasany mety atiatra tia tenda kely efa tena onaona be, fa ao anaty onaona e. Ary raha mihetsika ao anatin'io ianao isaky ny mihetsika ianao dia miletika. Tiako be mihitsy io sary io, fa tena zay mihitsy ny sarin'ny fahotana. Izay ambaran'Andriamanitra amintsika hoe tsy misy vahaolana mihitsy io, tsy ianao hiezaka no hahavitanao an'io, tsy possible. Fa isaky ny miezaka ianao dia miletika. Tsy efa nahita an'izany koa ve ianao, isaky ny miezaka ianao dia miletika. Tian'Andriamanitra ho hitanao mihitsy zany hoe tsy possible mahavonjy tena mihitsy tsika. Tsy afaka ho hitanao ny tsirony antsoina hoe voavonjy ianao raha tsy azonao an-tsaina hoe tena mila vonjy ange ianao, tena mila famonjena ange tsika sy ianao tao anatin'izany zavatra rehetrarehetra izany. Mbola toizantsika ihany mamarana azy tsika eo amin'ilay 17 tapany farany amin'io hoe inona ny toerana misy marina ny olona tsy misy an'i Kristy. Ny olona tsy manana an Jesosy, ny olona tsy ao amin'i Jesosy Kristy dia olona natao hiara ny fahatezeran'Andriamanitra izy. Olona natao hiara ny fahatezeran'Andriamanitra. Rehefa miaino an'ity jaona toko 7 ity dia mandinika be foana, 5:30 izay mino ny zanaka no manana fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino ny zanaka tsy ahita fiainana, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy. Safidy anankiroa ihany ny ananan'ny olona amin'ny fiainana. Na ho ao amin'i Jesosy izy manana fiainana, na tsy ho ao amin'i Jesosy izy, tsy anaiky ino an'i Jesosy izy dia misy fahatezeran'Andriamanitra. Mihainohaino eo ambony lohany foana, mitotona kely aminy indraindray eny ary hitotona be aminy mihitsy raha mbola ohatra ka tsy miala ao anatin'izay izy. Fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra eo aminy. Inona no nataon'Andriamanitra kosa ary hamonjena antsika? Io andininy voalohany hatramin'ny 7 io tsy pian'ny Paoly tsara. Miteny izy aloha hoe nareo efa novelominy, fony mbola maty. Avy eo izy ary amin'ny andininy 7 ary miteny hoe teo amin'ireo no nitondrantsika tena rehetra tena. Tsika rehetra dia samy tao anatin'izany toeran'izany daholo, tao anatin'ny onaonam-pahotantsika. Fa izao hitanao le andonge hiara-vakitsika le andininy 4 dia le teny roa voalohany fotsiny. Inona ary ny teny roa voalohany? Tsy piako menamena izy eo amin'io tableau io. Manisa 3 dia tenentsika mafy ny teny roa voalohany amin'io andininy 4 io. Isa 2:3 fa Andriamanitra. Ao anatin'le zavatra maharesy atsika ao anatin'le zavatra hoe tahaka ny hoe tsisy hevitra, ao Andriamanitra ny mahita hevitra tao. Fa Andriamanitra. Ity teny hoe fa Andriamanitra ity rehefa nanomana an'ity fampianarana ity dia niteny be tany anatiko mihitsy hoe ny situation tranga miseho amin'ny fiainantsika na inona fahasarotana, tadidio fa misy teny kely foana hoe fa Andriamanitra. Le nizarain'ny pasteur fara teo zao niteny an'le ditongotra be tena kilometatra maro, fa Andriamanitra efa nieritreritra an'le toy an'le izy. Le raha ny an-tsainao rehefa mandalo zavatra sarotra ianao, ireo teny kely anankiroa ireo mampahery be,
Fahandriamanitra rangahy, fahandriamanitra any ambadika any manao zavatra tsy takatry ny saina izy. Zao ilay teny eo amin'ny 9:4-5 hoe fahandriamanitra izay manan-karena amin'ny famindrapo no ny halehibe ny fitiavana izay nitiavany antsika na dia fonimbola maty ny fahadosoana azy tsika dia nahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy. Fahasoavana ny namonjena anareo. Andriamanitra tao anatin'ny fitiavany sy le famindrapony tamintsika mbola maty ny fahadosoana no nahavelona antsika. Io Andriamanitra io zany no nisintona antsika tany dia nahatonga antsika hoe velona. Ao amin'ilay Matthieu 7:20, 5:20 hitenenan'ny tompo ary amin'ilay 5:20 hoe Jesosy nijery azy ka nanao taminy hoe tsy hain'ny olona izany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ao anatin'ny zavatra miatra amin'ny fiainantsika rehetra, ao anatin'ny mety hitanao hoe lavaka misy ny havanao, ny olona akaiky anao, ny manodidina anao, hitan'Andriamanitra io. Ary izy efa nanao zavatra izy. Inona ny nataony? Nahavelona antsika izy tao amin'ny Jesosy. Dao ilay jerentsika sy ianao inona ny nataon'Andriamanitra rehefa miditra an-tsehatra io Andriamanitra io dia inona no miseho? Ny maty afaka ny velona ny maty. Misy raha amintsika sy ianao amin'izao fotsiny raha maty izany dia hoe maty. Tapitra ny fanantenana. Fa ao amin'Andriamanitra, Andriamanitra afaka mamelona ny maty. Ho an'Andriamanitra ny mpanota tsy fahataperan'ny fiainana izany, tsy hoe eo dia tsisy hevitra intsony, fa afaka ho tonga olo-masina rehefa miditra an-tsehatra io Andriamanitra io. Rehefa avelan'ilay olona Andriamanitra hiditra an-tsehatra hoe fahandriamanitra kosa no vazy. Ny ao anaty izy na dia afaka handray fahazavana ao amin'io Andriamanitra io. Ny voageja ny fanaratsy afaka handray ny fanamasina. Ny zanaky ny fahatezerana afaka ho tonga zanak'Andriamanitra rehefa ao amin'Andriamanitra ilay olona. Rehefa mamelan'Andriamanitra hiasa amin'ny fiainany ilay olona. Andao hoe jerentsika sy ianao hoe ny fomba hananganan'Andriamanitra, mitenitsika tany amin'ilay texte voalohany tary Salamy 7:10. Fa iny Salamy 7:10 iny tia voalazany Iana no teny an'ity. Samuela voalohany 2:2-5. Izy no manangana ny malahelo afaka mivovoka ary manandratra ny mahantra hiala mizezika mba hampiara mitoetra azy eo amin'ny mpanapaka ka hampandova azy ny seza amboninahitra fa ny Jehovah ny andry ny tany ary izany no ametrahany an'izao tontolo izao. Aseho an'ny tompo tsara hoe taizitsika sy ianao tamin'ny voalohany, tamin'ny vovoka, mahantra, eny amin'ny zezika. Fa avy eo nosotomontsika sy ianao navotany tao anatin'izany dia ataony miara-mipetraka amin'ny mpanapaka hampandova antsika seza amboninahitra. Fantatrao moa ny ametrahan'ny tompo anao zao? Amin'ny seza amboninahitra no ametrahan'ny tompo anao zao. Rehefa navotany tao amin'ny Jesosy tsika. Raha mijery ny fahamasinan'Andriamanitra tsika, mijery ny fahatsaran'Andriamanitra, ny toetra ny mahatsitoa azy, dia mahita antsika tao anatin'ilay onaona-pahotana, tsy misy na inona mihitsy aty amintsika, mahamendrika antsika ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Fa tena hoe ny fitiavany izay ilay ambarany eo hoe araky ny halehibe ny fitiavany izay nitiavany antsika, dia navotany tao anatin'izay tsika. Rehefa hoe navotany afaka nataony ange hoe niala tao anatin'le zezika fotsiny, niala tao anatin'ny vovoka dia ery amin'ny sisy tosy ery, efa mba miala amin'ny vovoka aloha izay, efa mba tsy miosin-jezika miaraka amin'ny omby sy ny kisoa ao. Tsy navelany ohatr'izay fotsiny, fa nalainy mihitsy
dia netiny niaraka taminy. Jerenao ange eo amin'ny andiny fahenina sy andiny fahafito. Fa hitanao misy sary asehoko anao ty azahoanao sary an-tsaina le zavatra namboaran'Andriamanitra antsika. Sarin'olona matory ambany tonelina re olona ty ray ty mety tsy tena mazava. Rehefa mandalo ambany tonelina ianao dia tadidio. Tompo ohatran'io kay za. Ohatran'io nahita. Tamin'ny heriny raha teo ianao dia nanome an'izay ohatra zay hoe raha mandeha zany tsika ka zaho le mahantra kely eo amin'le zordiry, za zany le matory eo ambany tonelina ohatran'io. Dia mandalo le président république dia mahita anahy. Mety betsaka ihany zay ny eo ambany tonelina fa hitany dia ozy izy hoe izy ino mihitsy. Dia za zany ianao avy ianao. Dia nalainy dia netiny tany amin'ity lapany avoloa io raha afaka zara moa tsy malala ohatr'izao moa ny eo anaty pôzipôziny io. Lapany avoloa io dia netiny amin'io lapa io. Entiny ao dia mety ohatry ty mihitsy mety ohatran'itsy ty olona kely ty. Fa avy eo asiany tapis rouge mandeha avy eo. Tena asiany tapis rouge mandeha ny amin'ilay lapa. Tiako azonao sary an-tsaina ny zavatra nataon'Andriamanitra taminao. Fa izy tsy nionina fotsiny hoe nanangana anao hoe nianjera tao anaty vovoka ianao na niosom-bovoka ianao dia nalainy fotsiny ianao hoe avy miala tao fa maloto be. Kopakopay ny akanjonao dia eo fotsiny ianao. Tsy nataony an'izay fotsiny. Fa nalainy mihitsy ianao dia napetrany. Jerenao tsara. Ndao nefa kitsika senao hoe andrasiny fa mbola io koa mbola mahafinaritra io sary io dia asehoko anao eo. Ohatran'ity le paoziny le tongotra anankiray io ianao zany. Ohatran'io ianao fa avy eo nisoloina an'ilay tena mihosotra crème tsara ny kiraro avy eo tena normal tsara. Ohatr'izay le fananganana antsika. Raha tsy azontsika tsara ny toerantsika teo amin'ny voalohany teo dia ho ataontsika tsinotsinona ny zavatra nataony antsika rehefa avy eo. Fa tena tany amin'ny vovoka tsika sianao. Jerenao nge amin'ny andiny fahenina sy fahafito hoe ary niarana tsangany sika ka niarana petra ny any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Mba asehony amin'ny andro avy ny habe ny hareny fahasoavany amin'ny fahamoram-panahiny amintsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Niarana tsangany sika. Mario kely hoe azafady le matoateny ampiasaina eo dia amin'le filazam-potoana. Tsy miteny izy hoe hiara hatsangany fa miteny izy hoe niarana tsangany. Dia avy eo izy miteny hoe niarana petrany. Zay nataony tamin'i Jesosy dia nataony taminao. Fantatrao moa? Mahavariana be mihitsy rehefa miteny ny tompo hoe tahaka ny fitiavan'Andriamanitra ny Jesosy mihitsy ange ny fitiavan'Andriamanitra anao atsika sianao. Sainao ange zany tahaka ny fitiavan'Andriamanitra ny Jesosy mihitsy ny fitiavan'Andriamanitra atsika sianao. Raha ianao zao no manan-janaka ao an-trano ao hafa foana hoe misy zanaka ao an-trano nateraka. Dia raha misy manana taizanareo any anaty any mandeha ihany hoe ty zanaka nateraka dia ty zanaka tsy nateraka. Fa fantatra moa ny an'Andriamanitra tena tsy misy an'izay mihitsy fa teneniny tsara hoe tahaka ny tiavan'Andriamanitra ray an'i Jesosy no itiavan'Andriamanitra ray anao. Dia tahaka ny tiavan'i Jesosy an'Andriamanitra koa ny tahaka ny fitiavan'i Jesosy anao. Le fitiavany tsisy tombo sy ala mihitsy fa tena tahaka an'izay. Dia izay nataon'Andriamanitra tamin'i Jesosy ny antony nanaovan'Andriamanitra ny rehetra io tamin'i Jesosy ange dia ianao ny tany an-tsainy. Efa ny sainanao izy hoe ianao zao rehefa andray amin'i Jesosy dia atsofony ao amin'i Jesosy ianao dia Jesosy niakatra tany an-danitra tsarovantsika isaky ny ascension. Ianao koa efa niakatra tany. Azonao an-tsaina moa fa le teny zany miteny hoe niarana petrany. Aiza zany ianao zao? Aiza zany ianao zao? Tsika sianao nge manana toerana roa avy hatrany hatrany foana mipetraka eo ambony seza eo ianao zao.
na mety mijery telefônina ianao zao ny amin'izay misy anao any angamba fa zao dia zao tsika miresaka zao hitanao sary ohatran'io sary tiako be io sary io tazomiko ato anaty saiko fa ohatran'izao mihitsy ange ny sary ny dikan'io teny io hoe niara-napetrany amin'i Jesosy tsy hoe io ny filma rehefa ho faty ianao a tsy hoe io ny zavatra miseho rehefa hiveriny Jesosy fa ny bokin'ny Efesianina dia mampiseho amintsika tsara hoe efa nataon'Andriamanitra rehefa io ny toeranao zao ny toeranao dia ohatra ny tiranga kely ampifon'ity Jesosy be ty dia hoy janina kely zanako rehefa nijery niara-nijery an'io sary io sa dia hoy izy ka tsika nefa be da be dia ahoana dia hoy aho hoe zay mihitsy ny spesialite an'Andriamanitra zay ny mahandriamanitra azy fa Andriamanitra tia manokana izy za manokana io fa ianao manokana koa io niara-napetrany amin'i Jesosy eo ankavanany angentsika efa any ny position anao raha andao ane angina kely fotsiny andinika tsara fotsiny hoay ay moa za zany efa mipetraka eo sainao nge hoe ohatran'io hoe dia misy zavatra manjoanao zany eto ambonin'ny tany misy manjoanao foana eto miandry bus ianao zao misy manjoanao fa tsy misy bus manahoana raha azonao sary an-tsaina tsara hoe eo ampifon'ny Jesosy ianao dia i Andriamanitra ray ange ty eto akaikinao ty ary Jesosy io dia miteny kely fotsiny ianao hoe tsisy bus azafady mba afaka mangataka bus ve azonao tena rehefa mandinika an'io dia amin'ny toerany tsara daholo ny tenin'Andriamanitra rehetra ho atenenin'i Jesosy hoe mangatady omeninareo na inona angatahanareo amin'ny anarako rehefa mipetraka tsara eo amin'i Jesosy ohatran'io io ve ianao ve rehefa mipetraka eo amin'i Jesosy ohatran'io dia savy ianao hoe mipetraka eo ianao sady manao zay ohatra hoe sady ataoko ohatra hafahafa be zany sady mijery sary vetaveta ianao ohatra no mipetraka eo tongotra Jesosy eo amin'ny mpifon'ny Jesosy zay ny dikany hoe mitoetra eo amin'i Jesosy mipetraka tsara eo amin'i Jesosy eo ianao tsy raha izao daholo ny any an-tsain'ny mpino tsy misy mpino blibla mandeha akavisa akavanany fa tsy azontsika sary an-tsaina tsara mitoerantsika mieritreritritsika hoe zany lanitra zany mbola any nefa efa io toeram-pahefana ngery olona zany hoe eo ankavanan'Andriamanitra zany toeram-pahefana zany ary ampatsiahivin'Andriamanitra anao tsara androany ny fahefana nananao rehefa ao amin'i Jesosy ianao manana an'izany toerana zany napetraka ao an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy tsika ndao tsika asianao isaintsaina an'izany andro aman'alina rehefa tonga ny tsy hoe rehefa tonga ihany fa amin'ny fotoana rehetra angatantsika amin'ny fanamasina mihitsy hoe sokafo hoe ny masoko tompo aizako mahatakatra an'izany hoe ay moa za napetrany ao an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy azonao an-tsaina ve ny alahelon'Andriamanitra rehefa injay tsika fa tsy makafy rehefa tsy makafy an'ilay raha mampiseho an'ilay sary teo aloha zany zao tsika io zany zao ty misy an'ity lapa ty efa napetrany ao an-dapany angentsika dia maka mitafapetraka tsara ao dia ao tsika hoy taminao hoe le sary nomeko anao tamin'ny heriny hoe atsona amin'ny sakafo zany hoy ny zany dia tsy hitany nalehako aika izany araka sakafo tamin'ny alika le alikan'le président satria le alikan'le président hitako mihinana be dia hoy aho hoe ino mimendrika anahy fa tsy ty mipetraka eto ambony latabatra mety be ty azonao an-tsaina ve ny alahelon'Andriamanitra rehefa tsy goanao tsara le zavatra nefa efa nalohany daholo ny zavatra rehetra mila aloha mba tonga anao akafy an'le izy tahaka an'ireny hoe nomena andeha ataontsika hoe eritrereto nge misy an'ireny bande d'achat reny
asa raha efa mahay an'izany mahita an'izany tsika le olona mpiasa amina orinasa lehibe reny dia misy an'izany hoe mena bon d'achat-na rehefa krismasy dia mena bon d'achat-na 10 alina ao amin'ny Shoprite na any amin'ny Score dia tonga ao ianao izany dia maka an'izay ilainao fa 10 alina ny fetrany fa ohatran'izany ange nomena Andriamanitra bon d'achat ny lanitra sy ianao ary tsy misy fetrany izy tonga dia miditra ny grande surface ny lanitra foana isan'andro manana accès an'izany izany ange le dikany hoe mipetraka eo amin'ny Jesosy tsika dia ianao mitaraina amin'ny fiainana nefa ny asanao dia ahoana izany ohatrany tsy mety ny olana ao anatin'ilay izy dia ny fahiratany masontsika ny fahalalantsika hoe ianao zany manana le bon d'achat fa le izy moa ngamba zany tsy azonao tsara ny namaky an'le izy dia ianao eo ambavan'le grande surface ianao mangataka amin'izay mandalo mba meo kely mba meo kely dia gaga ny olona antsika sy ianao tsy ohatr'izay tsony fa fantatritsika tsara hoe inona kainy namindran'Andriamanitra tsika no velomontsika tsy ny velomony fotsiny fa tena nomeny netiny tany amin'ny fanjakana be voninahitra tsy hoe afa-po izy rehefa afaka tao anaty lavaka ianao mety efa afaka tamin'ny fahotana tokoa ianao fa atao amin'ity bokyny Efesianina ity ny mahafinaritra be ato dia mampiratra ny masontsika hoe tena tonga antsika hiaina tsara ao anatin'le fahasoavana namonjenanareo izy le fahasoavana dao le toizantsika ny raharaha io zany tsika tadidinao io sary io 15 hatramin'ny 10 zao ny teny ao isan'ny tenin'Andriamanitra hainy mpino betsaka tsy anjery be mihitsy koa ty fa fahasoavana namonjenanareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra tsy avy amin'ny asa fandrao isirehare fa asany sika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika aseho any tompontsika tsara hoe fahasoavana no namonjenantsika ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra teo nampialantsika tao anatin'ilay onaona tsy misy mahamendrika atsika mihitsy fa tena hoe tiantsotra be fotsiny amin'izao tsika tamin'ny mbola mpanototsika hoy ny any amin'ny Romanina 5:15 tamin'ny mbola tao anatin'ny fahotantsika tsika no efa tian'Andriamanitra dia nafono atsika Jesosy dia afaka voavonjitsika fa jerenao tsara io teny hoe fahasoavana namonjenanareo amin'ny finoana hatramin'ny finoantsika sy ianao arany fanomezana avy amin'Andriamanitra tsy ny finoantsika tsy hoe minontsika satria mino fa minontsika satria ny asan'Andriamanitra tany anatintsika ary zany no ny finoantsika koa hoe ay olona mbola tsy manana ny tompo io koa afaka omen'Andriamanitra finoana koa io olona io fa natramin'ny finoantsika ny zavatra rehetrarehetra amin'ny fiainantsika dia cadeau daholo izay ny dikany hoe fahasoavana cadeau fanomezana maimaim-poana omen'Andriamanitra olona omenan'ny olona tsy mendrika azy ny dikany hoe fahasoavana namonjenantsika dia miverina tsara ry amin'ilay Korintianina 5:1 15 tsika tsaronao ny teny fa fahasoavana ndraso aloha fa tsy fahasoavana ny voalohan'ilay izy fahasoavan'Andriamanitra no mahatoy izao ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko fa efa niasa fatratra mihoatra n'izy rehetra nefa tsy za fa ny fahasoavan'Andriamanitra niara-niasa tamiko. Korintianina 1:12 ny fahalalana n'io fahasoavana io fototry ny fiainana kristianina izany tena fototry ny fiainana be dia be omen'Andriamanitra antsika ny fahalalanao hoe fa inona ny nataon'Andriamanitra ho anao
rehefa fantatrao zany dia tsy avelan'izany malaina ianao ny any amin'ny boky any amin'ny epistily Petera any, tsy avelan'izany malaina ianao fa fahasoavan'Andriamanitra ny mahatoy izao anao. Rehefa fantatrao zany dia mazoto be ianao manao zavatra, tsy mitaraina ianao sady hitanao hoe tena tombony. Ndikan'ny olona tonga saina hoe fahasoavana ilay izy, mahita izy hoe zavatra rehetra iainany kay tombony daholo hoe tombony daholo. Raha ohatra zany zao le olona kely amin'ity, io olona kely io mipetraka io, raha io ny lasa mandeha amin'ity tapis rouge ity, dia io ve dia hiteny raha mandeha amin'ilay tapis rouge hoe za tsy andeha amin'io raha tsy atao atsangory miditra eo amin'io tapis rouge io tsy mety amiko. Tsy teny an'izany izy fa hiteny izy hoe za raha fa tafiditra amin'ny tapis rouge, na le mitafiditra ao amin'ilay lapa fotsiny ary za raha fa tafiditra ao. Azonao tsaina ndikan'ny olona mahatsapa no antsoina hoe fahasoavan'Andriamanitra, mahita fizy amin'ny zavatra rehetrarehetra. Dia nio ange tsara hoe fa maninona ary ianao ity no menimenina, tsy ianao ihany moa fa za koa e. Fa maninontsika ny vaky menimenina sy tsy dia faly loatra amin'ny fiainana. Mety tsy dia faly loatra tsika fa siramamy ny loaka, fa satria izay ihany sisany nisy. Mety tsy dia faly loatra tsika fa tsy maintsy ny olona mamoaka zavatra vaovao dia ianao efa ela be tsy manana zavatra vaovao. Raha azonao tsara hoe fahasoavana daholo dia tsy manam-potoana tsy ho faly mihitsy ianao. Tsy manam-potoana tsy ho faly mihitsy ianao. Raha zany teo amin'ny toeran'ity ankizy kely ity zany, izay atao rehetrarehetra, nisy fotoana ohatr'izany mihitsy ny ray mandeha tamin'izaho vao nivoaka voalohany, nivoaka tany ampita voalohany, tamin'izany tao anatin'ilay Bible Study Fellowship izay dia nanao retraite izay, nanao fiofanana tany Kenya izay. Dia rehefa nandeha tany dia hôtely tena ngeza be izay hôtely tena ilay 4 étoiles be ireny nipetrahana. Tao anatin'ilay izy hanika nataoko hoe Jenna ny anaran'ny zanako satria tany ampevokan'ny Jenna. Jenna zany ny dikany hoe Jenna dia fahasoavan'Andriamanitra. Fa tao anatin'ilay izy dia tsisy afa-tsy izay ny teniteneny fahasoavana be. Izay hitako rehetra dia voay fahasoavana. Fa manahoana re raha isan'andro tsika mahita an'ilay vaditsika ve zao tsika dia mety hoe kay fahasoavana be ty. Tena manahoana raha azontsika tsara hoe ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra antsika cadeau daholo ary fahasoavana daholo ilay izy. Tena miova re olona, lasa hafa mihitsy ny fakafizanao ny fiainana. Makafy ara-baky teny ianao rehefa hoe mahita ianao hoe fahasoavana tokoa. Fahasoavana ny tranobongy kelinao, raha atao hoe tranobongy ilay izy. Fahasoavana hoe misy isitrihana ny loha. Fahasoavana hoe mbola velona. Fahasoavana daholo ange zany e. Fa ny olana amintsika rehefa manomboka voaraintsika hoe ohatra lasa zo ilay izy, ohatra lasa efa hoe zaika tokony ty zazakely ty zany zao raha ohatra ka zadratra tao amin'ny lapato ka adininy hoe fahasoavana, lasa hitaky amin'izay izy, lasa hiteny amin'izay izy, lasa ampanaovina raharaha izy amin'ny voalohany aloha ilay manao raharaha mety sy ampanaovinao rehetra mety daholo e. Moa tsy ohatr'izany fa tsika tamin'ny vao nanompo ny tompo e, tamin'ilay fitiavana voalohany ilay ambaran'ny apokalipsy toko 2 iny mety daholo. Rehefa mandeha kely ny any zany aloha ohatrany tsy mety amiko, ny any ohatr'izao ihany ny any ataoko. Averina tsara amintsika ny dikany hoe mpanompon'Andriamanitra efa niresahantsika fa dolosa ny dikan'izany aty amin'ny testamenta vaovao. Andevo ange ilay izy fa mody tsy hoe mody fa le sofina sahirana miaino an'ilay hoe andevo. Fa andevon'Andriamanitra tsika sy ianao na lasa zanak'Andriamanitra ary tsika. Fahasoavana ny mahazanak'Andriamanitra tsika. Fa ny olona rehefa hoe
rehefa maty ho an'ny olona anankiray ny olona iray dia le olona iny zany lasa andevon'le olona iray. Ary izay mihitsy ilay sary, andevon'Andriamanitra tsika, fa fahasoavana dia afaka kotiana hoe zanak'Andriamanitra, ary izay tokoa tsika. Fahasoavana dia mbola mihoatra an'izay, sakaizan'Andriamanitra hono tsika, tena fahasoavana. Ianao afaka miresaka amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra, miantso ny anaran'Andriamanitra, afaka mivavaka, fahasoavana ake izany e. Ny zanak'Israely nge tsy nanana an'izany fahasoavana manokana izany taloha hoe tsy maintsy inga Mosesy be ihany ny mandeha any amin'ny tranon'ilay Fihaonana, dia zareo tsy maintsy mijoro ery anoloan'ny tranon'ilay isaky ny makao amin'ny tranon'ilay Fihaonana ny Mosesy, dia mitsangana manoloana ny tranon'ilay daholo ny olona manaja izay, aty alavidavitra aty, tsika sianao afaka manatona an' Jesosy, isaky ny mivavaka ianao dia fenao ian'izay, saotra Jesosy, fahasoavana kay ny afaka manatona anao mameno fifaliana fotsika izany, mahatonga antsika tena hoe tafapetraka tsara, mipetraka tsara eo amin'ilay toerana misy antsika. Iverenantsika ilay teny, fahasoavana ny namonjenanareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao izy irehare. Io nge fa hainao foana io tenin'Andriamanitra io hoe fampatsiahivon'ny tompo tsara. Rehefa mandeha ilay izy fantatritsika tsara hoe namonjenantsika, hoy voavonjy zany ilay namonjenana tamin'ny voalohany iny, fa avy eo tsika rehefa manao zavatra dia lasa tahaka ny adinitsika, fa mbola fahasoavana daholo hatrany ary tsy ny asanao mihitsy akory no anaovan'Andriamanitra zavatra ho anao. Amin'ilay itenenanao kely iny hoe fa maninona ary no be problema be ohatr'izao nefa izay fa manompo mitompo be. Tadio tsara fa efa tafiala tao amin'ny fahasoavana izay ianao, satria ianao mieritreritra hoe rehefa manao asa be ianao izany dia omeny tompo an'izao. Olona teny any amin'ny filazantsara, amin'ny teny tsara hoe hoy izy Jesosy no teny an'iny hoe rehefa vitanao izay tokony nataonao dia teneny fotsiny hoe mpanompo tsy mahasoa, izay tokony nataoko ihany angeny nataoko hoe. Tsy hoe rehefa manao zavatra ianao ary mihoatra noho ny sasany, satria ianao izany izao ilay mahatsapa fahasoavana be, dia manao zavatra ianao dia amin'iny tsika tady isaina, mihoatra n'ity tenin'Andriamanitra ity, eritreritritsika hoe za zany misy ohatrany hoe mba misy zavatra tokony ho alohan'Andriamanitra amiko, misy karama kely tokony alefany amin'ity any na izany azy ohatrany efa mba ny asa be, mbola anao ihany tsika ary anao hatrany. Tsy ireharehantsika mihitsy satria tsy avy aty amintsika. Anjeny fahafolo ny amaranantsika azy hoe fahasantsika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy. Azonao moa ny dikany hoe asa io, workmanship hozy izy amin'ny teny anglisy. Ny dikan'izany tahaka ny hoe asa voakaly, œuvre d'art, tena asa nokalian'Andriamanitra mihitsy ianao sy ny fiainanao. Ianao efa nahita olona mpiangaly manao zavakanto, ohatran'ny hoe manao sary sikotra, manao sary amin'ny sary tanana ireny dia kaliany tsara. Izany ny dikany hoe asan'io isika. Ianao ity nge asan'Andriamanitra, kalian'Andriamanitra tsara, tsisy misehoseho fahatanjana ho fiainanao na kely ary. Ndray ianao mieritreritra hoe be asa be angamba Andriamanitra dia ohatrany tsy voajeriny tsara dia lasa ohatran'ny hafahafa ny fiainako. Voaregleny tsara daholo, ary ao anatiny mihitsy ny andrafetany ianao tsara. Voaregleny tsara daholo olona mifandray aminao io, io asa ataonao sy io asa tsy mety mbola azonao io, voaregleny tsara daholo, asany daholo izany. Anefeny ianao ho tonga hiamitovy amin'i Jesosy. Ao anatin'izany mbola andao foana hiteny hoe fahasoavana kay izany. Hay ve za asa voakalin'Andriamanitra ianao. Te hanipika tsara an'io aminao satria misy fotoana tsy mankasitraka antsika, tsy mankasitraka ny nanaovan'Andriamanitra antsika. Mety tsy mankasitraka an'ilay paozintsika mihitsy, tsy mankasitraka an'ilay fa maninona izao ny ankonana misy anay raha mba soloina aloha ilay dadanay dia mety tsara kokoa io e.
Tsy mankasitraka asany daholo nefa io. Andao isaintsika tsara izay dia hianatra hankasitraka ny tompo mihitsy sika hoe asantsika. Voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy. Averiko aminao tsara nataon'ny tompo tamintsika. Nataon'Andriamanitra tsy hoe natao rénovation na hoe navaozina ny tranon'ny fiainanao. Averina tsara mihitsy fa tsy izay akory nataon'Andriamanitra. Hitanao misy hoe trano izany dia hoe havaozina, misy trano gasy dia havaozina. Tsy hoe havaozina akory ny trano gasy amin'ny fiainanao, fa ny foronina ny ray aman-dreny indray ianao. Nouvelle création, tena olona vaovao mihitsy ange ianao hoe. Niangaliana Andriamanitra vaovao. Ny tena marina ao anatintsika ao izany misy trano taloha dia misy trano vaovao. Dia ao amin'ilay trano vaovao ianao no tian'Andriamanitra hipetraka. Ianao indraindray mihazakazaka miverina ary amin'ilay trano taloha efa tady rodana ary foana. Aza makany intsony ianao fa tsy antsony ianao. Aty amin'ny trano vaovao. Voaforona tamin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Ny anton'izany rehetrarehetra nataon'Andriamanitra antsika izany dia hanaovantsika asa tsara. Tsy hanaovantsika midaniny kipitsika tahaka ilay teo aloha hoe izay fandehan'ny saintsika, izay tiany saintsika eritreretina tao fotsiny. Fa namboarin'Andriamanitra mihitsy tsika hipetraka ao amin'ilay trano vaovao. Ny sary entintsika mamarana azy izany io trano anankiroa io. Ao aminao ao izany dia misy trano anankiroa. Aiza ianao no mipetraka? Ato amin'ilay lapa ve? Aiza izany ilay trano anankiroa? Io e! Ao amin'ny tonelina ve ianao mbola hipetraka? Ao anatinao izany dia mbola misy tonelina. Ilay nofinao izay e. Dia misy lapa be voninahitra. Ilay fanahinao izay. Hitoeran'ny fanahin'Andriamanitra. Ianao no misafidy hoe hipetraka aiza? Mandra-pahafatintsika dia misy trano anankiroa foana ao. Dia anjaranao no mitoetra tsara ao amin'ilay trano efa namboarin'Andriamanitra ho anao. Ao amin'io trano namboarin'Andriamanitra efa misy ny zavatra rehetra, efa vonona tsara hoe reto ny zavatra ataonao mba hampivelatra anao. Ilay ary amin'ilay trano efa tady ho rava ary efa mitongilangilana, misintona anao foana koa nefa any. Satria ilay nofinao mieritreritra hoe ohatran'ny sarotra miala amin'ny mahazatra. Tadidio hatrany ny sarin'ny tonelina dia eritrereto hoe izaho Jesosy tsy hiverina any amin'ny tonelina. Ao anatinao ny fanapahan-kevitra hoe handeha amin'ny fanahy ianao sy handeha amin'ny nofo. Ilay mandeha amin'ny fanahy ange mira hoe mitoetra tsara eo ampovoan'i Jesosy e. Misaina an'i Jesosy, misaina hoe moa aiza ny toerana tena misy ahy, dia mankafy tsara an'izay. Andao sika sy ianao hankafy an'izany hoe niara-napetraka tamin'i Jesosy ao an-danitra efa mipetraka any. Tena raiso sary an-tsaina amin'ny fiainanao fa tsy eto tany fotsiny ange ianao e. Raha mbola eto tany fotsiny ny sary hijerevanao ny fiainanao dia mahareraka. Fa ianao manana identité anankiroa ianao, maha izy azy anao roa, izao Jesosy tsika amin'ny teny izao, sady any an-danitra ianao no eto ianao. Mahatonga ny fiainanao handeha tsara eto dia izay ilay sary hitanao, ilay sarin'ilay mipetraka. Mipetraka tsara any an-danitra dia mandeha tsara eto ambonin'ny tany ianao izay. Fa raha tsy tafapetraka tsara ianao any an-danitra dia lasa niezaky ny tenanao no iasanao eto ambonin'ny tany, dia reraka foana ihany ianao. Fa andaontsika sy ianao hiantehitra amin'ilay Andriamanitra. Andao havadikintsika sy ianao vavaka izany rehetrarehetra izany hisaorantsika amin'ny tompo sy hametrahantsika amin'ny fiainantsika. Hivavakintsika. Andriamanitra rainay feno fiderananao izahay. Nampiratra ny masonay, mampafantatra anay tsara hoe moa tsisy fanantenana mihitsy ny olona rehefa tsy ao aminao Jesosy. Fa misaotra anao fa ny fahatongavanao tetỳ ambonin'ny tany dia ho an'ny olona rehetra. Misy fanantenana daholo ireny olona rehetra ireo noho ny aminao Jesosy. Misaotra anao manokana izahay fa nosotominao hiala tany anaty onaona be. Hiala tany ambany tonelina dia hoentinao any amin'ny lapa-panjakan'ny lanitra
apetraka ao mihitsy tsy hoe nentinao tany dia any amin'ny ery tokotanin'ny lanitra ery fotsiny fa teneninao mihitsy hoe miara-mipetraka amin'ny Jesosy ka izay. Jesosy ilay nasandratra ao ambony indrindra. Ay ve izay miara-sandratra miaraka aminy? Misaotra Jesosy amin'izany nataonao taminay izany. Sokafo ny masonay, ahafantaranay tsara ny dikany hoe kristianina izay nandray an' Jesosy dia manana an'izay maizy azy anay any an-danitra izay koa. Misaotra Tompo any amin'ny fahasoavana. Naverinao taminay ny hevitry ny teny hoe fahasoavana. Sokafo ny masonay, ahitanay fa ay moa fahasoavana daholo. Ny zavatra rehetra miseho amin'ny fiainanay na fahitanay azy ratsy na mety ho tsara be koa. Ay fahasoavana. Andriamanitra ampio mihitsy izahay miara hijery ny zavatra rehetra amin'ilay masonao Andriamanitra. Ahita fa fanomezana tanteraka avy aminao ny zavatra rehetra ataonao miseho. Ny olona rehetra ataonao mifanerasera. Misaotra Jesosy fa mampiasa an'io ady eo amin'ny fiainanay io ianao. Ampitodika anay any aminao. Atonga anay hiantehitra aminao hoe ay moa izay tsy irery. Ay moa izay efa eo ampofon'i Jesosy ka inona moa no mampiasa sainanay. Misaotra Tompo mampatsiahy anay an'izany dia misafidy izay rehetrarehetra hitoetra tsara ao aminao. Hipetraka tsara ao an-danitra ao dia mandeha eto ambonin'ny tany. Mankasitraka Tompo fampianaranao an'izany izahay. Indreo amin'ny fiainanay, ilay andavanandrom-piainana Jesosy ampiatra an'izany izahay. Ianao no ampiorina tsara ny tsirairay avy. Ampiorina tsara anay eo ampamaky vakiana an'io fahasarotana io. Atonga anay tena ho fahazavana ao anatin'io fiaina-tokantrano tao manadala, mandreraka. Ampio izay Jesosy tena hamoaka n'ilay vokatry ny fanahy. Handeha amin'ny fanahy dia misy faharetana aty anatinay aty. Faharetana mivavaka. Faharetana manana an'ilay faharipo miaraka amin'ireo olona tsy mahafinaritra ireo. Jesosy ampianaro an'izany tsirairay. Omeo anay mihitsy ilay fonao Tompo homena an'ireny olona very ireny. Ay moa Jesosy very mihitsy. Kay lojika be mihitsy hoe tsy mandeha milomano anaty fahotana ilay olona satria tsy manana anao. Mivavaka ho an'ireny olona ireny manokana izay izao. Jesosy akasio ny fon'ireny. Mety tena akaiky anay, mety ny zanaka maditra ao. Mety ilay ray tapony mbola mafy loha be. Mety ilay dada, mety ny reny. Mety ao am-piangonanay ao, mety ao amin'ny fiarahamonina. Samy manana olona mety ao anatrehana izay zao Jesosy dia miara-mangataka izay ho sokafanao ny mason'ireny olona ireny. Momeo an'ilay kadoana finoana koa izy Tompo, hisokatra ny masony, ahafantarany hoe tia azy ianao. Andriamanitra hampatanjao ao anatin'io olona io, mety ao anatina tsy fahasalamana. Amin'ny anaranao mihitsy nanonoana anay fanasitranana ho anay tsirairay. Mety ao anatina vesatra ao amin'ny tsy fampino. Fitadiavana vola samihafa, ny fitadiavana asa samihafa. Andriamanitra vonjeo manokana aseho hoe fa tsy manary anay ianao. Jereo manokana izay mbola olona ao anatiny trosa be samihafa, na trosa kely na trosa be Jesosy dia afao manokana ao anatin'izany. Andriamanitra aseho hoe fa miaraka aminay ianao. Dia tena ny voninahitra ny mamirapiratra amin'ny fiainanay. Dia andeha hody amin'ny mpifaliana izay izao miaraka amin'ny toe-tsaina hoe miara-mipetraka amin'ny Jesosy ao an-danitra ary feno ny fahasoavanao amin'ny fiainanay. Ampiarahanay ny vavaka amin'ilay nampianaran'i Jesosy anay hoe rainay izay any an-danitra ho amasinany any anaranao. Ho tonga any ny fanjakanao, atao any ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay io ny anana sahaza ho anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana, anao ny hery, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Amen. Dia ny Tompo ianao mandefa hafatra kely ny association antsika HFNJ azo ny fahamarinana namboleny Jehovah rapitso ny fiantombohana. Raha ohatra ianao tena liana amin'izany tongava soa eny Amandrimena rapitso amin'ny 10 hatramin'ny 12 dia
tsotra be ilay ny mandromena mandeha bus fotsiny ianao dia miala eo amin'ny arret antsoina hoe misy miala eo amin'ny lycée na mandromena. Miala eo ianao dia mandroso alolo kely dia misy hoe pharmacie du palais dia hopitan'izay misy tamboho fotsy. Io tamboho fotsy io ilay toerana misy antsika fa midina ery ambanimbany ery ny vavahady midina ambany ao dia hitanao ao. Misy tolotrasa ihany koa aloha sao dia mety mahaliana anao izahay dia mitady sécurité, mbola mitady sécurité anankiray izay fanampiny sao dia mahaliana anao izany dia raha ohatra ianao ka liana amin'izany olona sécurité tsy hipetraka ao amin'ilay toerana foana fa hanao rotation amina sécurité hafa izy dia manatona anao raha ohatra ka liana amin'izay ianao. Saotra? Tainjesa ianao? Eny ary.